Ola ijanona eo amin'ny vaovao iny antsika maro ny karazana tranga fanararotana aranofo mahazo ireo zaza tsy ampy-taona amin'izao fotoana izao ka hiaran'izany avokoa na lahy na vavy mitondra fanazavana momba izay indrindra ny dokotera Fidy Bariniana. Le hoe fanarotana aranofo zany a dia raha eo amin'ny lafiny hoe médical zany resantsika fa tsy daiko moa lalàna ny particulier zany hoe fanaovana firaisana aranofo amin'ny anankiray fa io koa zany a ny hoe ny fikasiana zany ny taovana saropadina ny taova aranofo zany ny taovam-pananana zany ny fikasiana na fanafisafona olona zany zany dia fa hoizy dao zany fa ny olona zany mivoafaritra hoe firy taona zany atao amintsika ny olana dia tsy ampy taona dia latsaky ny farany 10 taona